mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany Zaza Minono indray tsika izany izao Ankizy. Salama tsara daholo ve? Gamba mety misy marary matota fajanonao an-trano amin'izao fotoana izao. Tao fa entintsika mbavaka rehefa aveo e. Fa andaontsika ifampiarahaba foana aloha. Ao aorianany isa 3, isa 2, 3. Manaona falitafaona raha vao mahitanao manaona ianao manaona tompoko salama tsara e. Ao andehantsika ry hivavaka e. Indrindra hivavaka ho an'ny salama. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, vavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao zahay fa afaka amerina ny lesona indray. Mangataka aminao izay mba ho tonga zaza endry mahay mihaino tsara. Mangataka aminao koa Jesosy eo mba sitrano Jesosy eo le tsy salama rehetra. Dia mangataka ny fananao masina izahay amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay vavaka. Amen. Eny ary, efa lesona fatelitsika, efa hainy tsenjery, efa hainy lohateny miara-mamerina ary. Ao, isa 2, 3. Lesona fahatelo, ilay zazakely zanak sara tsy anjery mifankatiava ianareo. Efa mahay tsenjery daholo ny ankizy rehetrarehetra. Andeha ary ho tohizatsika amin'izay ilay tantara. Nipetrapetraka teo amoron'ny hazo ny vahiny iny Abrahama. Niazakazaka izy, teny tamin'ny Sara izy, Sara manamboara an'ilay mofo tsara be fanamboaranao reny fa manana vahiny ane tsika e. Dia eno izy Sara, dia lasa indray izy niazakazaka nakany amin'ny mpiandry ombiny. Dia niresaka tamin'ilay mpiandry omby indray izy hoe mangalao omby anankiray tsara tarehy dia karakarao vonoa dia karakarao fa manambahiny tsika. Dia eno izy ilay mpiandry omby. Dia faly be Abrahama. Eny izy niazakazaka indray nitondra ronono sy fromage ho an'ilay vahiny. Andray faly be vahiny satria voakarakarany Abrahama. Eny koa netiny avy ihany koa ny mofo efa vitan'ny Sara. Tsara fakarakarany Sara koa nge vahiny. Dia nomeny Abrahama ronono nomeny Abrahama mofo ny vahiny dia nihinana. Tsara be ny sakafo, tena tsara be. Dia niresaka ny vahiny hoe Abrahama zao tsara fanahy ianao fa aiza moa zany Sara dia hoe ao an-trano ao izy. Hay, eny ary tsy manina fa zao taona ho avoatran'izao dia hiverineto dia efa manana zazakely nareo. Ozy izy Abrahama, marina ve zany?
Ieno izy ny vahiny faly be Abrahama satria ho tanteraka ihany ny zavatra nitenenin'Andriamanitra. Dia faly be koa ny vahiny fa vita ny resaka dia andeha zany zao ry zareo satria efa nampanantena ny Abrahama izy fa zazakely i Abrahama. Faly Abrahama satria ho tanteraka ihany ny teny fikasan'Andriamanitra izay nampanantenana any Abrahama sy i Sara. I Sara nefa tamin'izay fotoana izay naheno an'ilay resaka dia niome izy. Dia ozy izy ny vahiny hoe tandremo Sara fa niome ianao kanefa dia ho tanteraka izany na dia noheverinao fa tsy hisy arany izany zavatra izany. Zay zany ny tantara aloha hatreo indray. Dia andeha arintsika aloha hivavaka amarana ny lesona dia hifanao veloma. Vavakantsika. Andriamanitra misaotranao zahay fa ianao dia manatanteraka ny teny fikasanao. Ampio izay mba ino mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao ary hifanao veloma Dia mifanao veloma, veloma, veloma. Dia mifanao veloma amin'ny herin'indray. Veloma tokoa amin'ny herin'indray izany. Manahoana Zaza Bodo faly miaravantsika rehetra indray fa tratry ny sabata dia manahoana daholo kokoa daholo aloha dia mipetraka tsara fa hianatra tenin'Andriamanitra indray nge isika dia andao indray aloha hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra foana isika rehefa sabata toy izao koa ny andro eto amin'ny fandaharana dia akambany indray ary ny tanana akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso. Jesosy zokinay saotra betsaka indray fa nomenao sabata tena faly be izay Zaza Bodo miaraka ao anatin'ity fandarana ity fa misy lesona vaovao foana omenao anay mba hahatonga anay ho zaza endry. Dia misaotra betsaka Jesosy noho ny fitiavanao anay. Amen. Mitondra lohateny vaovao indray ny tantarantsika androany ny famonjena nataon'i Abrahama. Ny famonjena nataon'i Abrahama ny lohateny ny tsy anjery dia ao amin'ny Genesisy 4:7-20 ary izaho tsy handray izay rehetra mety ho anao. Izaho tsy handray izay rehetra tokony ho anao. Andao indray ary averintsika izay izaho tsy handray izay rehetra mety ho anao. Zany hainareo ve andao averintsika ary 1, 2, 3. Izaho tsy handray izay rehetra mety ho anao. Bravo. Andao indray nge hipetraka tsara dia hiaino an'izany tantara famonjena nataon'i Abrahama izany Mipetraka teo akaikin'ny varavaran'ny tranolay ny Abrahama nahakafirivotra mamelombelona vao maraina. Tapoka teo nitsangana izy ka nametraka ny tanany teo ambonin'ny masony toy ny manakona ny masoandro. Nahita lehilahy iray niazakazaka nanantona azy izy dia nandroso ny tsena azy Abrahama. Ry Abrahama hoy ilay lehilahy sefosefo, nisy ady lehibe nanafika amin'ny fahavalo ny mpanjaka ny Sodoma sy ny mpanjaka 4 hafa. Nisento lalina ilay lehilahy natahotra ny endrik'i Abrahama. Nipetraka teo Sodoma mantsy lota zanadrahalany. Inona no iseho? Hoy Abrahama nanontany. Resy tamin'izany ady izany ny mpanjaka ny Sodoma sy ireo mpanjaka 4 hafa. Nobaboy ny mpanjaka fahavalo ny Sodoma sy ireo tanàna hafa. Nentiny avokoa ny sakafo rehetra sy ny volamena sy ny biby ary ny olona. Nalainy ihany koa lota zanadrahalanao sy ny ankonany. Mijanona eto i Abrahama sady nivavaka izy. Nangataka tamin'Andriamanitra hitarika azy izy. Tsy ela taorian'izay novorian'i Abrahama ny miaramila ka nasehony azy ireo ny drafitra atao. Mpifanolo-bodirindrina amin'ny 3 lahy miaraka amin'ireo lehilahy no nanampy azy. Hiady ireo mpanjaka fahavalo izy ireo ka hanenjika azy. Nefa tsy mbola
hanafika azy ireo raha tsy efa mahaorina lasy ho amin'ny alina izy ireo fahavalo ireo. Tapoka no nanafen'izy ireo fahavalo tamin'ny alina iny. Natahotra ireo mpanjaka fahavalo ka nandositra ary nijanona teo ny volamena, ny sakafo, ny biby, ny olona. Dadatoa, hoy lota taitra nahitany Abrahama. Faly be nahitanao. Andahody hoy Abrahama. Nangony ny olona ny volamena sy ny sakafo sy ireo biby. Dia nanaraka ny Abrahama izy ireo. Nandresy tamin'ny ady raha Abrahama ka azony natao ny tazona ho azy ny vahoaka ny zavatra rehetra raha tiany izany. Rehefa nanakaiky ny tranony Lota izy ireo dia nisy roa lahy nanatony nitondra sakafo an'i Abrahama sy ny olona niaraka taminy i Melikizedeka mpanjaka ny tanàna atao hoe Salema sady mpisoron'Andriamanitra. Nitsodrano an'i Abrahama izy ka nanao hoe natolotra Andriamanitra avo indrindra eo an-tananao ny valonao. Fantatry Abrahama fa Andriamanitra nanome azy ny fandresena. Feno fisaorana ny fony ka nanome Melikizedeka mpisoron'Andriamanitra ny iray amin'ny biby miisa 10 sy amin'ny apahan'ny volamena ny apafolony ho an'Andriamanitra izany. Niteny tamin'ny Abrahama ilay lehilahy iray mpanjakan'ny Sodoma hoe omeo ahy ny vahoaka fa tazono anao ny zavatra hafa rehetra. Fantany fa tokony hijanona ho an'i Abrahama ny zavatra rehetra satria izy no nandresy tamin'izany ady izany. Nefa tsy naniry tazona tamin'ireo zavatra ireo Abrahama. Tsy ny hananako harena no nandehanako hiady hoy izy. Ary izaho tsy handray na inona na inona. Ny sakafo efa nohoanin'ireo miaramila sy ny anjara tokony hoan'ireo namany 3 lahy nanampy azy ihany no nangatahany. Sambatry Abrahama rehefa nanompo sy nanompo ny hafa tamin'ny mpitiavana dia afaka manompo ny hafa amin'ny mpitiavana ihany koa isika. Amin'ny fofianaravona indray ankizy namako ny arabako anao tratry ty sabata mahafinaritra ity. Jesosy ane omba sy hitanao manokana eto am-panarahana ny fandaharantsika. Iaraka eto ary isika amitina ny lohahevitra 12 izay manao hoe avelao ny zaza anatona, avelao ny zaza anatona. Ny tsy anjerintsika dia hitantsika tao amin'ny Luka 12:12, Luka 12:12 manao hoe avelao ny zaza anatona fa azararana fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Avelao ny zaza anatona fa azararana fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Mahafinaritra raha izany andalan-teny izay nataontsika tsy anjery izany izay tena maneho fa tiany Jesosy tokoa itsika. Ka tsy tokony hisy olona na zavatra manakana antsika tsy anatona an Jesosy. Ka dia asain Jesosy izany isika mba handray anjara ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary tsy izay ihany fa zao andao asaina ny namantsika koa mba hakaiza re ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra anatona an Jesosy. Dia andao arahana handray arany tantarantsika. Efa nisy fotoana ve tadidinao fa nisy olona manakaja lehibe tonga teo amin'ny tanàna nisy anareo? Inona no nataon'ny olona rehetra? Nisy sarin'izany ve tao amin'ny gazety? Nitsangana nanofahofa saim-pirenena ve ianao? Ao amin'ny tantarantsika anio dia nisy olona izay tena manan-danja tokoa tonga tao an-tanàna. Mety ho toy izao angamba ny fitrangan'izany fantatrareo ve ny vaovao? Eto an-tanàna ange Jesosy naverimberin'ny olona ny fampilazany vaovao hoe eto Jesosy. Naniry ny ahitany Jesosy raika izy ny olona rehetra. Navelan'ny lehilahy ny asany ka dia niazakazaka izy ireo hiaino azy hitory-teny. Nanampy ny olona marary mba ahitany Jesosy ny namany sy ny fianakaviany. Efa reny izy ireo ny fomba nanasitrana ny olon-kafa. Angamba mety hanasitrana azy ireo koa izy. Talanjona avokoa ny rehetra ka nijery an'i Jesosy niaraka tamin'ireo olona.
nahita lehilahy sy vehivavy jamba lasa nahiratra ndrenga izy ireo e. Niara-ny faly tamin'ireo olona izay nandringaka afaka nitsambikimbikina sy ny atsambontsambotra indray izy ireo. Hitan'izy ireo koa ny renim-pianakaviana sy ny raim-pianakaviana ary ny zazakely nositranina ka dia salama indray. Nampiana avokoa angeny tsirairay tsy nisy no roatroana izany. Rehefa renin'ny renim-pianakaviana sasany fa tonga tany ary Jesosy dia naniry ny ahita azy ireo koa izy ireo. Tian'izy ireo mba hametrahana fitahiana ny zanany. Natsoin'izy ireo ody aingana ary ny zanany. Nosasany aingakaingana angeny ny ankizy tsirairay ary dia nampiany hampiditra ny akandrony tsara indrindra. Faly aoka izany ireo ankizy. Nahita an'i Jesosy izy ireo izao. Ny ankizy rehetra nataiza dia tian'i Jesosy. Nitsika tamin'izy ireo koa ange Jesosy malefaka sy feno hatsaram-panahy ny fiteniny. Izany hoe ny fitenin'i Jesosy raha nanao tantara mahafinaritra ho azy ireo izy. Tiany ireo voninkazo sy ireo fanomezana kely hafa nentin'izy ireo azy. Vetivety foana dia niazakazaka namakivaky ny tanàna ny sasany tamin'ireo renim-pianakaviana rakizy. Niantso ny namany izy ireo, andao hiaraka aminay hijery an'i Jesosy. Nilaza tamin'ny namany ihany koa ireo ankizy ary vetivety foana dia maro be ireo renim-pianakaviana sy ny ankizy niazakazaka hijery an'i Jesosy. Saingy tsy dia afaka nandeha mafy loatra ange ireo renim-pianakaviana izay nanana zanaka mbola kely. Somary nandany fotoana ela ireo zaza vao niara nandeha rehefa namindra eo amin'i Jesosy. Noho ny farany dia tonga teny amin'ireo vahoaka nanodidina an'i Jesosy ihany ange ireo renim-pianakaviana sy ny zazakely. Nijoro tery aoriana izy ireo, niezaka nitazana sy nitsinga avy aoriana ao. Izany hoe avy aoriana ilay olona lafa be maro izay teo alohany. Ny sasany tamin'ireo ankizy kely angamba neto niezaka ny andady, nisisika tao anatin'ny olona mba hoeny aloha. Kanefa tsy afaka ny nanakaiky an'i Jesosy mihitsy izy ireo. Samy te hahita azy daholo ny olona rehetra. Ohatrany hoe nifanosika ny olona rehetra mba hanakaiky azy kokoa. Tsapan'ireo renim-pianakaviana fa toa tsy nisy fanantenana mihitsy. Mety mba hisy olona ve afaka hanampy azy ireo hahita an'i Jesosy? Angamba mety hanampy azy ny mpianatra. Notarihan'ny reniny nankeny amin'ny mpianatra Jesosy ary rakizy ny ankizy. Niketrona ange ny mpianatra rehefa nijery azy ireo nanifikifika ny lohany izy ireo. Mandehana ianareo ka, mandehana any. Tsy hitanareo ve fa sahirana Jesosy? Tsy hitanareo ve fa vizana be izy? Hitan'i Jesosy ary rakizy ny zavatra nitranga, andraso izy. Avelao zaza natona azararana izy fa anto azy ange ny fanjakan'Andriamanitra. Talanjona ny mpianatra sy ny vahoaka. Nanome lalana izy ireo. Any ka dia niazakazaka nakeo amin'i Jesosy ireo renim-pianakaviana sy ny ankizy. Nandany ny fotoana ela niaraka tamin'izy ireo koa Jesosy. Nampifony ireo ankizy ary dia nametrahany ny fitahiana. Angamba neto nolazainy tamin'ireo renim-pianakaviana ny halehiben'ny fitiavan'ny ankizy. Neto noresainy koa nikasika ireo fomba izay hitazana azy ireo ho tian'Andriamanitra. Tsy haintsika izay nolazainy Jesosy tamin'ireo renim-pianakaviana rakizy sy ny ankizy tamin'io andro io. Fa azontsika antoka kosa fa tsy tezitra izy rehefa naniry ny eo akaikin'izy ireo. Faly Jesosy niresaka tamin'izy ireo. Mbola tiany renim-pianakaviana sy ny ankizy koa ange Jesosy ankehitriny ary tiany hanatona azy ianao ankehitriny. Tiany ho anisan'ny fianakaviany koa ianao. Ka ny ankizy toa anao dia tonga soa ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra raha mazoto manatona azy. Ampifaliana indray koa no hiara-panantsika Tanora Zandriny anjarantsika indray izao ny amidina sy merina indray izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Lesona 12 no nianarantsika. Fitiavana naseho teo ambony hazo izay lohateny dia andeha arahantsika manao indray aran-tseanjery izay voalaza ao amin'ny Matio 7:20 andininy 4:10. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy raha nahita ny horohoro-tany mba amin'izay zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io.
zay nitsenjerintsika nandritra n'iny herinandro iny isika dia nijery ilay tantara tena mampahory sy mampalahelo indrindra dia nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tena nampalahelo ilay izy, tao anatin'ny fijaliana izy kanefa na mampalahelo ara dia nitondra fanantenana ho antsika. Ny fitiavana izay naseho anteo dia tokony hampisaina antsika tsirairay avy, satria na dia tao amin'ny fiafaran'ny fiainany ary Jesosy tamin'iny fotoana iny dia mbola navita nanompo ny hafa izy. Na dia teo amin'ny toe-javatra sarotra indrindra ary, izany hoe miantona eo amin'ny hazo fijaliana, tsy mahazo aina, tsy afaka miteny raha tsy miakatra kely, dia nefa raha vao miakatra dia vao mahay manaintaina dia mbola navita niteny impito ihany i Jesosy. Ny fampiresaka tamin'ny manodidina azy, ny fampiresaka tamin'ilay jiolahy, nangataka tamin'Andriamanitra, mbola nisy teny izay nataon'i Jesosy, izany hoe nanao ezaka mafy izy mba hanompoana ny hafa. Mbola fitiavana ihany izany. Tsy niafina tamin'i Jesosy avokoa ny zavatra niseho teo amin'ny manodidina teo, kanefa mbola nanolotra tenim-pitiavana ho an'izy ireny Jesosy. Ny fanompoana faratampony sy ny fitiavana faratampony izay nataon'i Jesosy dia ny nanolorany ainy tamin'izay fotoana izay teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena sy ho famonjena anao. Rehefa mieritreritra ny hazo fijaliana isika dia tokony hatsapa mandrakariva fa tiany Jesosy ihany koa isika raha mba hanompo ny hafa na manahoana toe-javatra misy atsika, naiza toerana misy atsika dia azontsika atao foana ny manompo ny hafa sy maneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa. Izany fanehoana fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa izany mantsy ny fanehoantsika ny toetran'Andriamanitra ary amin'ny alalan'izany ny fanompoana ny hafa. Ozy izy ny hafatra izay nampitana amintsika hoe tahaka an'i Jesosy ozy dia azontsika atao ihany koa ny mizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olon-drehetra eny amin'izay rehetra alehantsika. Azontsika atao ihany koa tahaka an'i Jesosy naiza misy atsika. Ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro izany tanora namako dia nampianatra antsika fa afaka mizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa isika. Ary tiany Jesosy tsika raha izara. Azontsika atao ihany koa ny anao an'i Jesosy ho modely eo amin'ny fiainantsika, ary izay indrindra ny tena tiany. Dia ny mba ilazantsika ny momba an'i Jesosy amin'ireo namantsika. Izay izany tena nampianarina sy nampitaina amintsika nandritry ny herinandro tamin'ny alalan'ny tantara izay niombon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mino aho fa nanampy antsika indray izay herinandro izay mba hisaintsaina sy handray fanapahan-kevitra tsara, hizara amin'ny hafa ary hanompo ny hafa. Dia mirary soa antsika Tanora Zandriny indray ary dia mandra-piona. Amin'ny fifaliana no iarabanantsika tsirairay avy natratra izao fotoana izao. Niaraban'ny tanora 13 taona sy 14 taona manokana. Aloha hevitra 12 no nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay niresahana indrindra ny amin'ny hoe Jesosy ilay mahery fo indrindra. Nandritry ny fotoana maromaro izay dia nianatra tsika ny amin'izany mahery fo izany, ka tamin'ny herinandro iny dia niresaka mihitsy tsika hoe Jesosy ilay mahery fo indrindra. Ny andininy izay fototra, andininy natao fitadidy dia izay voasoratra tao amin'ny Efesiana 4, andininy 10. Ndao raha tsika mamerina ny fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba andehanantsika ao aminy. Araka izany voalazana izany andininy fototra izany dia noforon'Andriamanitra tsika, noforonitsika mba hanao asa tsara. Izany no antony namoron'Andriamanitra atsika. Inona moa no nataon'i Jesosy ho atsika? Jesosy no ohatra tsara indrindra ho atsika eto amin'ity fiainana ity. Fa inona nataony atsika? Ny zavatra telo nataony. Voalohany dia nidina teto tany izy mba hiaraka amintsika,
ny laoza ny firenany tany an-danitra dia nidina teto tany izy mba hiainantsika. Ny faharoa ny karakara sy nanompo ny hafa mandrakariva izy tamin'ny fiainany teto, ary ny fakapana rehetra izay mety mahazo antsika amin'izao dia efa nandalovan'i Jesosy efa niainany avokoa. Ary ny fahatelo dia mbola hiverina eto indray izy ary manomana toerana tsara ho atsika any amin'ny lanitra izay efa manany atsika tsirairay avy. Ohatra tsara ho atsika Jesosy eo amin'ny fiainany, eo amin'ny zavatra rehetra izay nataony. Ka ianao dia zanak'Andriamanitra ianao. Ary raha zanak'Andriamanitra ianao dia mandeha toy izay nandehanan'i Kristy ihany koa teto amin'ity tany ity, araka ilay voalazan'ilay 9 fototra teo dia atsoina isika mba hanao asa tsara ho an'i Kristy. Ny vola vy romanina dia misy sarina omby. Sarina omby izay misy manatrika zavatra anankiroa dia ny altara sy ny angadin'omby. Izany hoe ny omby zany dia vonina mahery fo na ho atao sorona eo amin'ny altara na ho amin'ny asa mafy any an-tanimbary. Ianao ihany koa amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, amin'ny mampanaraka ny ohatra izay atoron'i Jesosy ianao dia mety hisehatra zavatsarotra ianao eny amin'ny fanarahanao an'i Kristy, fanarahanao ny dian'i Kristy, kanefa azakivy fa aoka ianao mahery fo ihany koa tahaka an'i Jesosy ka volona hanolotra ny tenanao manontolo, hanolotra ny mombanao manontolo mba ho an'i Kristy, mba hiasa ho azy, mba hitaona ny hafa rehetra hiaraka aminy ao any fiainana mandrakizay izay nomaniny. Tao amin'ny fiarantsika miandra tao dia nahita tantarana ramatoa iray isika izay nandeha nitory tany amina toerana ratsy indrindra tany Inde tany. Dia rehefa nifanena tamina lehibean'ny andian-jolahy izy dia niresaka momba an'i Jesosy tamin'io lehibean'ny andian-jolahy io. Tesitra ilay lehibean'ny andian-jolahy ka nandroaka azy, kanefa dia niaino am-palianana ity ramatoa ity ary niteny tamin'ilay lehibe avy eo hoe fantatrao ve fa Jesosy anie ka tianao mihoatra noho ny zavatra eritreretinao. Dia nanomboka ny tantara momba an'i Jesosy teo izy ary rehefa ny tantara teo izy dia latsaka ny maso ilay lehiben'ny andian-jolahy ka nanasa n'ity ramatoa ity mba ho any amin'ireo namany mandrehetra mba fantatra azy momba an'izany Jesosy izany. Nahery fo ilay vehivavy. Fa ianao ihany koa tanora 13 taona sy 14 taona, asaina ianao mba hahery fo toy izany ho an'i Jesosy. Ka na inona fisedrana, na inona zava-miseho dia aneo an'i Jesosy ianao satria zanak'Andriamanitra ary taona ny hafa ho an'i Jesosy ianao. Dia toy izay indray ny fiarahantsika nianatra ary tamin'ny herinandro iny dia mirarosoanao amin'ny manaraka indray. Aizany Zatovo namako rehetra, ndreo daholo nareo miarabarsea ary manasa anse ihany koa manasa antsika rehetra anaraka ny fampitinana foy ny loha hevitra izay ny anarantsika nandritra ny herinandro. Fifaliana ilay franco no ifampizaran'izany ao amintsika toy ny mazatra. Ina moa ilay lohateny? Iza no manisa? Zay ilay lohateny. Iza no manisa? Ianao ve no manisa? Sa ny namanao no manisa? Sa ny ray aman-dreninao no manisa? Iza no manisa? Dia toy izao no lazain'ny Baiboly mba ahafahantsika mamaly an'izany fanontaniana izany. Mpanjaka voalohany toko 5 andiny 14 ny 17 ary ny 18 dia izao ny voalaza. Dia hoy izy, Elio izany, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an Jehova, Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely efa nahafoy ny fanekenao. Ary izao dia izao irery any sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny haiko koa izy. Fa hoy Jehova taminy, nefa amela fitorivo ao amin'ny Israely aho, dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Zay indray zany ilay tantara, zay indray ilay resaka eto. Eto moa zany tsika hoe iza no manisa dia mahita chiffre zany tsika, mahita isa isika. 7,000. 7,000 izay tsy nandohalika tamin'ny bala, tsy nanoroka amin'ny bala, dia hitan'Andriamanitra ireo, fantan'ireo. Eo anatrehan'ireo zanak'Israely marobe, eo anatrehan'ireo vahoaka marobe, dia manana isa tena presy tsara Andriamanitra anao hoe tena mitombina tsara
io andriamanitra io tsy mba diso rehefa manao calcul fa mipetraka tsara 7 reo 7 reo dia hitany tsy nandoalika tamin'ny bala tsy nanoroka ny bala zany hoe tsy nanompo andriamanika afa ary tanora namako eo amin'ny fanarana an'andriamanitra dia tsy anjaranao mihitsy ny manisa maminavina ny mikajikajy hoe ohatran'izao ngamba ka ry ngamba very ka retsy ngamba vovonjoka za ty ngamba raha ny fahitako azy dia ohatran'izao tsy anjaranao zany asan'andriamanitra zany ary aza misalovana ny asan'andriamanitra mihitsy sika fa lasa manota satria lasa ohatry hoe tsika indray no andriamanitra fa iza no manisa andriamanitra no manisa 7 fantatra andriamanitra reo no nanompo azy tsy mba nyankohoka tamin'ny bala tsy mba nanoroka amin'ny bala ianao koa maniry aho rehefa manisa andriamanitra hoe izavy ny tanora tena mba manompo ahy izavy reo tanora zay tena mba mivavaka amiko rehefa sabata izavy ny tanora mitombo fahendrena tena ty ahy efa manana nisany ingeo andriamanitra io zany hoe ny olona vonjena zany efa fantan'andriamanitra nisany maniry amin'ity sabata ty rehefa manisa andriamanitra mba ao anatin'ilay voisa ianao ho anisan'ireo zanaka sisa ireo zanaka vitsivitsy etoaloha zany dia mariana fa ireo zanak'andriamanitra zay tena ty azy a io nge tsy maro be tsy vahoaka be fa vitsy ary averiko mandrakariva fa io andriamanitra io tsy hoe mitady olona maro be hivavaka aminy fa mitady olona vitsy tena ty azy maniry mba ao anatin'ilay vitsy ho hainao vitsy zay tia an'andriamanitra ary hitany ianao manompo an'andriamanitra io nge ianao mikelaina fatratra io ianao endry io ianao mianatra tsara io hitany ianao ny olona mety tsy mahita an'izany fa andriamanitra mahitanao ary efa voaisa ianao mampahery zany a dia mirarisoanao ary toy izy ny tsara ary elaony ratsy fahitan'andriamanitra ny momba antsika rehetra toy izay raha fitinina ny loha hevitra ho amin'ny manaraka indray seha feonkira malefaka kanto no entiko anandratanana sai nomena no indro averiko zatohirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zatohirakanoi lay tantara
zatoirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zatoirakaloy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizanany andanitra zatoirako anao liderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zatoirakaloy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizanany andanitra de lay fidera nateto antany toizanany andanitra de lay fidera nateto antany toizanany andanitra raisinao fifaliana sy tompontsoatrany ny miaona aminao a miaraka manao jeritodika ny herinandro faharoambin'ny folo amin'ny fianarana ny bokyny salamo ny lohatenitsika tamin'ny herinandro iny dia manao hoe tsy mitsahatra mankalaza an'Andriamanitra. Ahoana re zany fiainana tsy mitsahatra mankalaza an'Andriamanitra izany? Amin'ny fotoana toy inona, amin'ny andro inona no anatanterahana izany fankalazana izany. Ao amin'ny salamo fa 400 ka ny 1telopolo no andinin'ny fitadidy izay ny rahantsika namerina teto nandritra ny herinandro iny manao hoe hira ho an'i Jehova aho raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Salamo fa 400 ka ny 1telopolo. Rainay tsara sy masina ny an-danitro, saotranao zay fa omenao fahafahana mahatsiary eo lesona sarobidy izay nizarainao indray tamin'ny herinandro iny, ka ahafahana ianao fampiarana sy anao tsoakevitra amin'ireo loha hevin-dehibe izay nasongadinao, tianao iantefa mifonay ka hanova ny fiainanay. Avelao ny alokay ary aoka ho feno fifantohana izahay mba tsy ho diso anjara amin'ireo fitahina nomaninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsy mitsahatra mankalaza an'Andriamanitra, io lay lohateny izay niarahantsika teto tamin'ity herinandro ity. Rehefa mahafantatra sy mivelatra eo anoloantsika ireo fitahiana izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, dia fanontaniana tokana no tokony hipololotra avy eo am-bavantsika, avy any am-pontsika, manao hoe inona no asetriko an'izany. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe inona no avaliko an'i Jehova no ny soa rehetra izay nataony tamiko. Moa ve tsapantsika izany fanomezan-dehibe izay nozarain'Andriamanitra ho antsika izany tamin'ny lasa, ary tamin'ity enemana ity dia inoko fa nanana izany fahatsapana izany sika tsiraray avy, ka nahita ny tanan'Andriamanitra miasa, misalovana amin'ireo loza, mandrotsaka ny fitahiny ho antsika tsiraray avy isan-tokantrano.
rehefa jerentsika ny ten'andriamanitra de mampianatra atsika fa avy amin'andriamanitra avokoa ireo fanomezana rehetra zay ampelantanantsika ary miantso atsika aza ny ten'andriamanitra tsy alaim-panahana hoe ny heriko no netiko na vory arena na ny fahendreko fa fanomezana avy amin'andriamanitra izany. Hovalin'izany dia mila mideran'andriamanitra sy mankalaza azy isika amin'ny mampamorona azy ary fahamarinana ara-baiboly lehibe no entina mamintona n'izany nandritra ny herinandro iny de ireo fitahina nomen'andriamanitra ka tokony hamofakasitrahana ao am-potsika sy isika izay nomena fironana voajanahary hamaly ireo fanomezana zay nataon'andriamanitra sy nomeny ho antsika tsiraray avy. Isany nianarantsika tamin'ity herinandro lasa ity ny fankalazahana zay nataony vaokan'andriamanitra atao amin'ny fitoerana masina. Hoy ny Salamo 4:30 hoe ndeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehova, manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehova, hitahy anao avy ao zionany Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Rehefa manandratra ny tanany manandrify ny olona ny mpisorona rehefa hitsodrano amin'ny nomeritoko 9 ny 720 dia aty amin'ny Salamo 4:30 kosa dia asaina manandrana ny tanany manandrify ny fitoerana masina ny levita mba hisaotra an'andriamanitra. Salamo 4:30 ny 2. Ny fanontaniana mipetraka de hoe iza no afaka misaotra sy mideran'i Jehova? De ny valiny raha mamaky ny Salamo 4:30 tsika dia ireo manao asa fanompona ao amin'ny fitoerana masina, zany hoe izay rehetra manompo an Jehova. Koa isika rehetra de mpisorona voantso hanompo ny filazantsara ho an'izao tontolo zao raha mijery ny Petera 1:2 ny 4 ka hatramin'ny 5 isika dia antsoina isika hanandra-tanana manandrify ny fitoerana masina any an-danitra ary hisaotra sy hideran'andriamanitra. Tsy misy intsony ny fitoerana masina sy ny levita sy ny mpisorona eto an-tany fa any an-danitra ny asa fisoroana zay ataon'i Jesosy no iantsoana atsika hitodika ka ampifatoatsika ny fijerintsika ao anatin'izany fiderana sy fankalazana an'andriamanitra izany ary tsy voafetra fa isan'andro. Isika mantsy lay ambaran'ny apôstôly Petera fa fanjaka mpisorona firenena masina izay nalain'andriamanitra ho an'ny tenany ilazany fahatsarany amin'ity zao tontolo zao zay very hevitra sy mila hamoy fo ity. Asaina manao firam-baovao ihany koa isika. Izany firam-baovao izany dia vokatry ny fahatsapana tamin'ny fifandraisantsika sy ny fanandramana zay niarahantsika tamin'andriamanitra. Hoy ny voalaza amin'ny Salamo 1:70 ny 1 hoe mira firam-baovao an' Jehova ny fiderana azy eo amin'ny fiangonan'ny olona masina. Rehefa mijery ny antony nanosika ny mpanao salamo hira firam-baovao sika de tokony hira firam-baovao ihany koa rehefa manana izany fahatsapana izany. Ny fifaliana amin'ny fahalalana ny mpamorona sy ny mpanjaka, ny fahafantarana fa mamonjy atsika Andriamanitra, ny fahatserovantsika fa miaraka amintsika isan'andro Andriamanitra de ao anatin'ny fahoriana sy ny aretina azy, ary ny fahafantarantsika fa ho tsarain'Andriamanitra ny tsirariny rehetra amin'ny farany de tokony hanosika atsika hira firam-baovao. Ary ao anatin'izany tononkira mpana firana vaovao zany de tokony ho tononitsika ireny fitahiana zay nomen'Andriamanitra ireny. Ry mpiara-mianatra namana, misy lafin-javatra maro ny fiankofana sy ny fankalazana. Mankalazan'Andriamanitra amin'ny hira isika, miankohoka aminy rehefa miresaka momba azy amin'ny hafa, mankalaza azy rehefa manome voninahitra ny anarany sy mitondra fanatitra ho azy, mankalaza azy satria mahatahotra izy, ary ny fanambarana fa Andriamanitra no mpanjaka sy mpitsara dia isan'ny fiankofana sy fankalazana ihany koa raha mamaky ny Salamo 170 ny 10. Raha ny marina zany ny afatra zay toriana amin'izao tontolo zao amin'ity taranaka ity dia ny afatra ny fiankofana. Raha mijery ny afatra entin'ny anjely voalohany amin'ny Apokalipsy 4:7 isika de izany no antso zay alefa amin'ity zao tontolo zao zay variana mitodika any amin'izay heveriny fa mahavonjy azy, any amin'izay ironany fony, manao hoe matahorana Andriamanitra
ka ome voninahitra izy ary miankofa eo an'lohan'izay nananatra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Rehefa hoe miankoka zany de mankalaza an'Andriamanitra, milaza ny fahatsarany amin'ny hafa, maneho ny fahatsarany, milaza fa mpamorona izy, milaza fa mpitsara izy, milaza fa mamaly ny tsirariny rehetra izy move hita eo amin'ny fiainantsika izany fanambarana izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy voatery enimolontsika fa amin'ny fiainana sy ny fanandramantsika andavanandro de tokony ho hita izany fiankohofana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra izay ataontsika izany. Ry mpiara-mianatra namana, ny farana ny herinandro mazava ny antso izay miantefa amintsika dia ny hihira firam-baovao, ny ankalaza ilay Andriamanitsika raha mbola miaina koa. Fanomezana avy aminy mantsy ny aina, ny fahafahana rehetra koa raha hihira ihany re, ndao hihira firam-baovao ho an'Andriamanitsika. Ary aoka ny anarany no ankalazaina amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny asantsika isan'andro dia omemboninahitra Jehova. Misaotra tompo fa nazava ny famohan-kevitry ny teninao ka na dia atao anatin'ny fotoana fohy aza no namitinanay an'izany dia voarainay ny lesona sy ny antso avy aminao dia ny antsom-piakofana izany. Ampio zay mba hitodika eo aminao ka ianao irery no omenay fiankofana satria ianao ny mpamorona, mpanavotra, mpanjaka sady mpitsara anay tsiray avy. Apetraka feno ampelantanao ny fiainanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao